Miarabantsika zay efa tafiditra, maheno ve nareo? Maheno ve toko? Maheno ve? Maheno ve frère Zo? Ty maheno, miaraba Pasitera. Ay, miaraba tompo. Ia, ok, ay maheno zany fa anankiray teo. Ohatran'ny hoe tsy mbola tafiditra daholo ny sasany sao dia hoe tsika ve no le rahalahy mi-organise an'le anona ty azy ohatran'ny tsy hitako eto hoe aiza izy. Mandeha moa ny fotoana fa manomboka isika raha vao rehefa tonga izay ka mba andrasantsika kely minitra vitsy fotsiny hoe ahoana fa vao miantso azy. Ia. Ny olona any Madagasikara koa vao mianatra be an'ilay izy ohatran'ny tsy mbola tena mafy izany ilay olona rehetra fa tena mankasitraka ny frère Zo aza ny fampitana direkta. Tena ilaina mihitsy izay zavatra izay. Ilay tapany fahatelo angambany dia ifampiresaka kely dia amboarina hoe ahoana ny fomba mba ahafahan'ny rehetra manatrika atao sur Facebook avy hatrany ve ilay izy sa ahoana. Somary sahirana kely ny olona amin'ity Zoom meeting ity izany dia andraso jerentsika eo izay zavatra izay amin'ny fotoana manaraka satria be dia be ny te hiditra ao anatin'ilay commentaire sy ny anona ao fa mety tsy tafiditra noho ny antony manokana. Tsy afaka hiandry be nefa isika satria ity ilay Zoom atao ity aza ilay adiny iray iny ihany izany dia tsy afaka hoe tena mivalapatra be amin'ny fotoana izany isika. Dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe tokony misy zavatra hafa mihitsy na manana fanaovana Zoom dia amin'ny alalan'iny izany no anaovana an'ilay formation amin'izay antsika afaka mivalapatra. Natao tamin'ny herin'ny izany izao rehefa tapaka ilay izy dia dia mitohy ihany ilay ohatran'ny hoe mireconnecter dia mandefa code vaovao indray izany ilay izy rehefa avy eo. Fa misaotra an'Andriamanitra antsika tratran'izao
ora sy fotoana zay ahafahana manatanteraka n'ity fiofanana ity zao a, de manaraka eny ihany moa zany ny olona fa isika reto zany zao no efa ato de angambany hoe ezahana recordena koa ty mba ahafahana mandefa an'le izy amin'ny fotoana hafa zany. Tiako koa zakay raha vao tsy zany host an'le izy de tsy afaka manao record, mbola tsy tafiditra misy olana connexion n'lay rahalahy zany. Maheno ve i frère Zo? Maheno natao hoe hoy fotsiny na maheno ve toko? Maheno daholo a? I frère Zo zany tiako resahana, manao ahoana ny ao amin'ny lafiny teknika anao ao mandeha? Izy mantsy ohatran'ny manontany aty hoe miverina miteny hoe azafady indrindra pasteur de miteny ok eny ary. Ataontsika ary hanomboka zany hiaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra zay any an-danitra amin'izao fotoana izao de hiaraka hiofana izahay mba ahafahanay manatsara ny kalitaon'ny afatra, satria ny fitoriteny moa tompo dia siansa radio fianarana, ka izany no angatahanay hoe meo anay ny fahendrena rehetra mba ahafahanay mizara tsara ny teny araka ny fahamarinana, araka izay voasoratra, ary ampio izay mba hampitombo izay traikefa sy ny kely ananana, mba tsy hionona fotsiny amin'izay ompelan-tanana fa hampitombo hatrany. Ary izany rehetra izany dia voninahitra ao ka mitenena indrindra ianao amin'ity ora sy fotoana ity. Mety eza hiasa ao am-pon'ny mijery sy mihaino rehetra, ary inonay tompo fa hanao zavatra lehibe ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tamin'ny fizarana voalohany dia niresaka zany mikasika ny hoe ny tena ny anjara lehibe ny toriteny zany eo amin'ny fiainam-panahin'ny olona. De be dehibe zany ny olona ny tena hoe io mihitsy aza ny tena andehanany any anaty fiangonana hoe hiaino toriteny. De tsika zany ilay mpitoroteny zany de ohatran'ireny hoe mpahandro zavatra ireny, ka raha toa ka hoe menu ianao na ny zavatra zay atolotra ao tsy mipetraka tsara zany le izy, de maina zany, de na le mpihinana aza mety leo. Ka mila manisy différence mihitsy zany ny mpitoroteny anankiray fa tsy mionona fotsiny amin'izay eo hoe tena mba misy mihitsy de nresahantsika tao anatin'izay voalohany zay ny préparation, ny fanomanana zany amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Tena ilaina zany ny rehefa hoe ianao hitsangana hitoriteny de mila miomana tsara zany ianao, miomana ara-panahy, ny vavaka, miomana amin'ny resaka fahalalana rehetra, de mamaky boky sy ireo boky mifandraika amin'izany, commentaire sy ny sisa, mila homanina tsara zany ny zavatra zay atolotra. De ao anatin'izay ihany koa no hoe sady manao répétition ianao, mila atao tsenjery, mila atao tafiditra ao an-tsaina ny ankabeazana io, be dehibe mamaky teny. Misy hoe mamaky eny amin'ny note ianao satria efa nanao an'le izy, ary ny toriteny zany tsy hoe androany ianao nitoriteny de androany ianao vao manomana na hoe maly hariva de mitsangana eny ambony pilipitra ianao de hoe koa satria moa maly aho zay vao nandre hoe tsy afaka mipitoriteny ka dia maly aho vao nangataka tamin'ny tompo. Ianao zany ny mpitoroteny tokony efa misy zavatra foana ao anatin'ny ordinateur, misy zavatra foana ao anaty telefony, misy zavatra foana anaty tablety, misy zavatra foana any anatin'ny carnet-any any. Zay zany ny mpitoroteny zay, fa tsy hoe maly hariva ianao vao hanomana zavatra hoentina ho an'ny mpihaino na ho an'ny fiangonana ho an'ity androany ity. Tonga de zéro zany ny zavatra hoenona eo. Ny fanomanana zany tena zava-dehibe, fanomanana hoe physiquement zany tena hoe manahoana ny apparence anao, satria ianao hiteneny masom-bahoaka zany de arakaraka le kolontsaina moa zany hoe raha any Afrika ianao mitoriteny, raha aty Amerika ianao mitoriteny, raha any Philippines ianao mitoriteny, na any misy kolontsaina zany
de fanaraka am'izay zany ny vêtementanao hoe ny sasany mety manao cravatte, miarakaraka an'le izy koa hoe tanora ve no resahanao, misy ohatra hoe tanora na hoe ao anatina ohatra io global io fidey de mety hoe t-shirt, mety hoe lobaka, mety isan-karazany fiomanana daholo zany rehetrarehetra zany fa mamitina an'le tamy lasa fotsiny azy zany. De miomana amin'ny lafiny rehetra zany ny mpitory-teny. De ny resantsika teo ihany koa zany hoe rehefa mandrafitra ny fanomanana ny toriteny zany de mandrafitra tsara mihitsy, ianao zany tsy voatery hiteny foana hoe araka ny fiofanana zay efa reharentsika hatramin'izay fa betsaka moa zay vao mianatra an'le izy hoe eto moa zany dia introduction zay, eto moa zany a de eto ako manao ny développement an'le izy, eto a dia fa tonga de hita ao anatin'ny toriteninao zany ny hoe tena fampidirana zany, inona ny FDP, tsy maintsy lazaina ny titre ny toriteny, be de be ny mpitoriteny hitako tsy milaza ny lohatenin'ny zavatra ho teneniny mihitsy hoe lohateny ty afatrako ty moa dia izao, fa tonga de mandeha fotsiny izy miarahaba izy miarahaba de tonga de miditra ao anatin'ny famakiana baiboly de tonga de mandeha le toriteny tsy fantatra hoe makaiza ty na makaiza, inona ny lohatenin'ny zavatra ho resahanao eo, fa tena tenenina mihitsy hoe lohateny zao afatra zao dia de teneninao eo le izy. De ao anatin'le introduction zany ianao dia efa mety hoe amin'ny alana question kely anankiray, amin'ny alana problema anankiray, misy problématika zany de hoe ahoana ny lazain'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ity, tsy maintsy hita ao anatin'ny toriteninao zany ary zao ny zava-dehibe zay ho resahanao anatin'io toriteny zay ataonao io, tonga zany de misongadina ao anatin'izay ny FDP. De hitantsika tao anatin'izay ihany koa zany hoe ao anatin'ny lay vatan'le toriteny am'izay zany ianao de tsy maintsy mametraka mazava tsara hoe raha handray naoty zany ny olona, inona ny zavatra ho raisin'ny naoty. De ny tsotra indrindra zany rehefa mbola tsy tena hoe avalana tsara ny olona anankiray na hoe mitsotra indrindra mba ahafahan'ny olona hoe mandray tsara ny hafatra dia tokony mametraka point zany ianao hoe misy zavatra anankitelo, misy zavatra efatra, misy zavatra ohatran'izao de ianao ihany koa nefa mitory-teny amin'ny karazan'olona be de be de eritrereto hoe reo olona rehetra zay iresahanao reo zany dia samy hafa daholo ny fahaizany sy ny fahatakarany, misy karazan'olona be de be zany ny audience eo zany de tokony ho fantarinao daholo hoe raha tanora zany, raha ankizy, raha olon-dehibe manao ahoana ny contexte zay, misy olona tambamivohatra tsy tena mahay zavatra tsara ato, manao ahoana ny terme zay ampiasainao fa tokony ho takatry ny rehetra zany ny zavatra rehetra zay resahana eo. De ao anatin'io zany le hoe mila explication zany, point anankiray explication de inona ny illustration mifanaraka am'izay inona ny toko sy andininy mifanaraka am'izay ary inona ny application ny hoe fampiarana. Misy zany ny fanazavana, misy ny sary anohatra raha tsy voatery hoe misy sary anohatra foana isaky ny mihetsika fa mety misy zavatra ao anaty baiboly, mety misy zavatra izay resahanao arakaraka an'ilay hoe karazana toriteny inona zay ho resahantsika androany rehefa avy eo ao anatin'ny minitra zay ananantsika zany izay rehetrarehetra izay, ka tokony ho fantatrao zany zay le hoe inona ny explication ty, inona ny verset mifanaraka aminy, inona ny illustration mifanaraka aminy ary inona ny application. Reo zany zavatra tokony ho fantatry ny mpitory-teny zany hoe zay de miditra indray ny point faharoa de ohatr'izay ihany, inona explication, inona ny illustration, inona ny verset ary inona ny application, inona ny tonga indray ny point fahatelo, mandeha ny explication, mandeha ny illustration, mandeha ny verset, mandeha ny application, ohatr'izay hatrany zany de am'izay zany azon'ny olo arakaraka ny fahazaranao zany de mandeha ho azy reo zavatra rehetra zay resahanareo. De aiza no ahitanao ny explication zay le hoe any amin'ny commentaire, tsy voatery izy zavatra be lasa étalage de connaissance eo fa mety misy hita mihitsy hoe misy nanao recherche ty olona ty na hoe mba nisy zavatra nokarohana tao anatin'le izy fa raha ohatra zany ka hoe mahandro inona re zany andao ataontsika hoe mahandro ravitoto ianao zany ohatra de ito misy ravitoto ito zany de indraindray zany tonga de ravitoto maina fotsiny mba asiana voanjo kely indraindray, asiana coco kely indraindray, asiana ohatran'ny hoe ianao zany mba mamadibadiky fa le ravitoto ihany de mba tsy ho saika zany le izy de ianao zany no mahafantatra asiana ravitoto sy hena indraindray, asiana isan-karazany zany le zavatra zay atolotra eo de tsy mahamonamonaina ihany koa zany le izy. De any amin'ny farany hoe rehefa manao an'ilay conclusion dia
fitilina tsara zany ny zava-dehibe, ny hevi-dehibe. Teto ianao niainga, ty ny lohateninao. Ny lohateninao zany de tokony hoe misaonina any anatin'ilay fanazavanao foana hoe ty nge le zavatra tiako hatongavana na ny hevi-dehibe anao tokony misaonina foana any anatin'ny zavatra rehetra any hoe tsy miala ao anatin'lay ligne mihitsy ty olona ty fa zay foana le izy hoe raha ohatran'zao ohatran'zao zao de voalazany foana zany hoe zay no mahatonga an'ity lohateny ty ohatr'zay, zay no mahatonga an'ity hafatra ty zay le hevi-dehibe tiana ampitainy, zao ny application zay. De any amin'ny conclusion ianao sady manamafy ny application zany no ihany koa manao ny famitinana ny zavatra rehetra ary indrindra ny appel, ny toriteny zany de tokony misy appel, zay le hoe misy call ary io zany ara koa ny fanaovana appel amin'ny karazana toriteny rehetra zany dia misy isan-karazany. Be de be ny mpitoroteny rehefa vita fotsiny le toriteny zany na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglais de tonga de lasa mipetraka be le olona na lasa tsy hita hoe inona moa zany le appel zay nataonao teo fa tokony misy appel le izy hoe inona zany ny décision tokony raisin'le olona ty rehefa miala eto am-piangonana izy, rehefa miala am'zao toerana zao izy de inona ny décision izay tokony raisin'reto olona izay miaraka amintsika ireto. De zay zany mahatonga an'le izy hoe aoka isika tena hanao appel mihitsy atsangano ny tanantsika raha toka hoe manana fanirinany amin'ny any. Tianao ve ny hoentina ambavaka androany? To de zavatra direct ny appel zay ataonao zany dia tsy fiangaviana fa somaro impérative mihitsy aza le izy hoe tena impérative mihitsy zany hoe milainao Jesosy Kristy, mitsangana ety ianao. Misy zavatra zany zay tena tokony tafiditra ny an-tsaina sy ao am-pon'le olona mihitsy. Ka rehefa mifarana ny toriteny ny atao hoe mpitoroteny nianatra na nanao formation de misy appel any amin'ny farany zany izay ataony, indrindra fa hoe in person zany na le hoe tena any anaty fiangonana anaty salle mihitsy na hitantsika amin'ny karazana toriteny eo zany zay rehefa avy eo fa tiana mipetraka tsara zay. Ka ny ahafantarana hoe tsy tena ao tsara zany ty de tonga de saika be fotsiny le izy de hitantsika rehetra neny tompo areoka izany izany hafatra izany mba tafatoetra betsaka ao amintsika mba hanaovantsika fampiarana. Amen. Firofiry mpitoroteny manao an'izany de tsy vonona ny ofana, tsy vonona ny anova nefa fa lazaina hoe ao anatin'ny toriteny rehetra de misy appel. Mety misy ihany angamba ny hoe exception zany fa amin'ny ankapobeny zany de tokony misy appel ny toriteny izay ataonao. Zay angamba ny raha-bangoina tsotsotra ny zavatra nresany satria mety be de be neo zaiko ihany koa vao maharaka ao anatin'ny direct miaraba an'izay vao tonga hiditra amin'ilay hoe ireo karazana toriteny am'izay ary tsika. Ny eto moa zany tokony hoe afaka manao share screen fa ohatrany tsy mety mihitsy ty zavatra ty fa andraso fahamboarintsika zay rehefa anona. De zao le izy hoe ny karazana toriteny zany misy 12 13 eo zany le izy, misy mitovitovy ihany koa moa zany zay no mahatonga an'le izy hoe misy marobe ny karazana toriteny ary ianao aza mety mbola mahita hafa ihany koa fa reto zany aloha no ataontsika hoe santionany izay azontsika hifampizarana androany. Matetika ny mpitoroteny zany rehefa manomana, matetika ny mpitoroteny rehefa hoe hitondra hafatra de na izy aza tsy mahafantatra hoe karazana toriteny mitaditady toko sy andininy ihany fotsiny izy de tonga izy de mitsangana de ohatra manaitra azy zany misy zavatra mitranga tapoka de tonga de amorona ny toriteny de tsy ohatr'izay zany le izy fa rehefa hitoriteny zany ianao dia misy tsy fantariny mihitsy zany hoe inona moa ny karazana toriteny zay ataoko ty, fa tsy fantanao akory na le karazany aza hoe zany zavatra ho ataoko zany fa de hoe mandeha fotsiny izy de mitady mampiady toko sy andininy ataon'le mpitoroteny eo na hoe lasa izy mikarokaroka tantara mahafinaritra azy eo tsy fantany akory hoe inona moa ny karazana toriteny atao ka zay no mahatonga antsika manadiady hoe inona daholo ny karazana toriteny. Tsy hijanona lava satria lava ny lisitra raha teo fa ny zavatra voalohany zany zay hoe misy somaro mitovitovy le izy fa ny anarana fotsiny no mety ho samy hafa zany. De misy zany ny toriteny miainga amin'ny
Misy moa zany lay terme tsy de tena hitako loatra na hoe somary very kely ahako am'teny gasy zany hoe ahoana ary ny andikanan'izany hoe miainga amina topic, topical sermon na hoe misy lohahevitra zany eo de zay zany ny zavatra voalohany ein, hoe raha miainga amin'ny lohahevitra zany, miainga am'zay topic ein, hoe hiresaka momba ny zavatra anankiray ohatra hoe hiresaka momba ny finoana isika, zay zany zao tonga de topic zany hoe hiresaka tonga zany de fantatry hoe momba ny finoana ty, misy karazana toriteny zany tonga de ohatr'izay hiresaka momba ny famelan-keloka, hiresaka momba ny fitiavana, zay zany le hoe topical sermon na hoe miainga amina topic anankiray de ao anatin'io zany dia mifantoka am'izay zavatra zay zany lay toriteny izay ataonao tsy miala ao anatin'izay mihitsy de rehefa zay zany ny karazana toriteninao de mitady am'izay ianao zany ao anatin'ny introduction inona ny hevi-dehibe, ahoana ny fomba ampitanao an'ity zavatra ty any amin'ny fanomanana zany anaty brouillon any de mikaroka verset biblika isan-karazany ianao zany mikasika an'io thème zay resahana io de tadiavinao, iny zany le somary hoe mety mampiadotoky sy andininy kely etsy sy eroa zany ianao de hitantsika ao zany hoe manahoana sy manahoana moa zany fa zarainao am'izay zany le izy raha miresaka momba ny fitiavana zany mety azonao atao hoe ahoana moa ny fisehon'izany fitiavan'Andriamanitra zany ao amin'ny testamenta taloha, ahoana kosa ny ao amin'ny testamenta vaovao, ahoana ny am'izao androntsika zao, mety ohatrohatran'izay ny hitondranao azy raha hiresaka indray ianao hoe ny fitiavan'Andriamanitra zany moa inona manahoana ny refin'izany, manahoana ny lanjan'izany, manahoana ny de jerenao indray hoe manahoana ny fomba ny manifestation an'le izy teo amin'ny fiainany zanak'olombelona de mitady toky sy andininy ianao zany ao anatin'izay fitiavana mandrakizay ny itiavako anao ny hoe ny antony namorona zao tontolo zao de resaka fitiavana daholo mibaiko an'izany rehetra zany ary amin'ny testamenta vaovao de hoe zay no antony nanorana an' Jesosy Kristy izy ilay fitiavana ireto telo reto no mitoetra ary amin'ny bokin'ny asan'ny ary amin'ny bokin'ny apôstôly ary hoe de ny finoana fanantenana fitiavana lehibe indrindra ianao zany afaka mijery toky sy andininy maro samihafa mifanaraka am'izay de rehefa vitanao zay rehetrarehetra zay zany tena hoe ny-explorenao mihitsy lay thème zany momba an'izay de vita zay de inona am'izay ny fampiarana an'izany manam-pitiavana ve isika, ny fitiavana ihany koa de ao anatin'ny vokatry ny fanahy zay tokony hanana ny kristianina ka de zao hoe rehefa manomboka ny vokatry ny fanahy amin'ny Galatiana 5:22 de mandeha zany ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana zay ny voalohany indrindra eo de anjaranao indray zany mi-explorer an'izay rehetrarehetra izay ka zay zany le hoe topical miainga amina topika zany miainga amina zavatra anankiray araka ny lazaina teo mety hoe momba ny vavaka io de mampiasa an'izay toky sy andininy maromaro izay mitovitovy amin'io ihany zany ny zavatra faharoa de le hoe thématique ein miainga amina thème zany zay aloha zay ohatrany hoe mitovitovy ina moa ny mahasamihafa ny hoe topic sy ny thème fa ny thème indray zany de zao hoe raha misy zany ny itovizana fa misy fahasamihafana koa le izy de hoe somary mivelatra kokoa zany ito zany zavatra anankiray ohatra hoe momba ny fitiavana fa rehefa miresaka an'le hoe thème indray zany ianao de somary mivelatra kokoa zany ary ny thème zany afaka resahana ao anatin'ny ataontsika hoe misy ivoriam-be anankiray de zao ny thème de zay rehetra miakatra eo zany de miresaka momba an'izay daholo raha ohatra mantsy ianao zany miresaka momba ny hoe fitiavana mety azo atao thème koa ny fitiavana dia hoe inona ny tapany voalohany, inona ny tapany faharoa, inona ny tapany fahatelo, somary mivelatra kokoa zany ary azo resahana anatin'ny fotoana maromaro zany ity resaka momba ny le hoe thème le resahanao ty mety mandritra ny herinandro, mety mandritra ny ray volana, mety ao anatina fivorinana hetsika anankiray dia hoe ny thème am'ity moa zany dia mikasika ny anona dia mihodinao daholo zany ny toriteny ataon'ny olona rehetra zay mitsangana eo zay no mahatonga ny inona moa ny thème n'izao ohatra hoe misy alim-bavaka inona ny thème n'ity fifadikanana ty, inona ny thème n'ity de mihodinkodina eo daholo foana zany ny zavatra rehetra fa ny topika zany tonga de hoe androany ianao miresaka an'izao de zay
miresaka an'ity ianao de tonga de mifarana eo am'le izy fa ny thème zany somary afaka mivelatra kokoa de fantaro tsara zany hoe thématique ve ty le zavatra ataonao ty sa le topic tery zany le izy de zay zany ny zavatra faharoa. Ny zavatra fahatelo de misy indray zany le atao hoe miainga amina texte. Ty indray zany le textuel zany le toriteny zay ataonao. Le textuel zany de io le resantsika misy itovizany kely ihany koa io am'le rehefa aveo le hoe sermon expositoire na hoe misy itovizany zany reo anankiroa reo fa rehefa miresaka an'ity le hoe textuel ty zany dia maka texte zany ianao verset na hoe verset vitsivitsy indray de manomboka eo amin'iny zany ianao no manazava an'io de aleo ny baiboly no anazava ny tenany. Raha ohatra zany zao ka hoe iresaka momba ny ndeha ataontsika hoe iresaka momba ny ohatra hoe zay vokatry ny fanahy zay nyresantsika teo zay tonga dia ampy ho an'ilay tenany ao amin'io verset io zany ny fanazavana rehetra na tsy mijery toko sy andininy hafa azy ianao fa tonga de maka fotsiny hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana de azavainao aloha ny fitiavana fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana fifaliana fiadanana faripo famirampanahy fanaovantsoa de ianao zany afaka miteny hoe ireo ohatra zany lohateny hoe ireo fitsipika valon'ny fiainana kristianina de resahanao tsirairay tonga zany de hitanao mihitsy hoe miainga am'le texte eo na de tsy maka zavatra hafa azy ianao fa explication fotsiny illustration de inona ny application de resahanao tsirairay zany reo zavatra valo reo. Raha ohatra indray hoe iresaka koa ianao mikasika ny inona koa re zany zao ny zavatra mitovitovy am'izay de tonga de ilay nataontsika hoe famoronana fotsiny aza zany ohatra de efa ampy anazavany tenany de ianao fotsiny mijery ny fanazavana zany any amin'ny zavatra hafa ny amin'io texte io verset zay resahana eo zany zay zany le hoe miainga am'le texte zay hitatsika eo zany tonga de ampy ho an'ny tenany koa ohatra ny hoe ohatra zany hoe ny jaona toko fahatelo andininy enina amby folo tonga de ohatrany hoe efa ampy ho an'ny tenany anazavanao azy zay mety mila toko sy andininy ihany ianao tsy hoe voafehy be zany ianao anatin'le box fa ianao zany araka ny fitarihan'ny fanahy rehefa manao fanomanana de mahita hoe ty mbola mitoko sy andininy tokony apetraka eto mety afaka maka toko sy andininy ary fa tsy misy lalàna mihitsy zany hoe rehefa zay le principe zany le omentsika eto de tsy voafehy ao anatin'izay ianao fa tarihan'ny fanahy ianao hoe ty mila ampidirinao eto ty mila ampidirinao eto rehefa mivavaka zany isika dia tarihan'ny fanahy nisy illustration ohatr'izao zay mitovy am'izay mbola resahako eo mantsy zay rehefa aveo hoe manahoana ny fampiasana an'ireny illustration sy ny sisa reny hoe inona ny tena tsara indrindra fa enkany mba tsy ho adino zay fa toizantsika aloha le izy zay zany le hoe miainga amina resaka texte zany ianao de miodikodina eo daholo zany ny zavatra rehetra de zay le mahatonga ny zavatra fahaefatra le hoe le expository sermon zany na le hoe manao exposition mihitsy zany ianao am'le toriteny zay atao de zao hoe misy zany io ndray zany de somary goavana kokoa ndray io no le texte teo ty zany somary hoe mivelatra sady raha misy zany karazana toriteny anisany idéal sy tsara indrindra de ty le expositoire ty zany tsy haiko na zay moa zany fiteny azy amin'ny teny frantsay expository sermon na le hoe misy manao exposé zany ianao de ao anatin'io toriteny io zany de misy ny hoe inona ny passage inona zany lay vaky teny fototra de rehefa hitanao le vaky teny fototra zany ao anatin'ny soratra masina de manomboka manazava am'izay ianao zany ka io zany mila étude be zay io zany rehefa io zany ny toriteny ataon'ny olona de tonga de fatanao hoe matetika zany ny olona tena hoe nianatra ny toriteny dia saika io daholo no toriteny zay atao miainga am'le texte eo izy de mijery hoe inona ny contexte nanoratana an'ity fatany hatraminy hoe iza nanoratra an'io iza no hanoratana azy ahoana ny fomba ahatonga an'izay zavatra izay ho tafapita amin'ny olona inona ny contexte jerena ny chapitre teo aloha hoe inona ny resahany inona ny resahany arian'ny chapitre any afara
tonga de mirafotra ao anatin'io zany ny toriteny ray manontolo, mahalala tantara, mahalala ny jiografia mihitsy aza raha ilainy zany ao anatin'io zany, somary goavana kokoa zany lay izy. De manana folo minitra zany zao tsika sisa satria limité ty zavatra ty de tsy haiko hoe afaka renouvelena ve le izy raha la Jonathan rehefa avy eo de am'izay tsika afaka miditra zany hoe tapahana kely zany ty de miverina miditra indray rehefa avy eo. Ya, misaotra indrindra tompoko. De tsy haiko hoe na mampiasa an'le kôdy mitovy ihany ve sa ahoana ao anatin'io chat io zany tsika no mijery hoe ahoana ny fomba anaovana azy ho an'izay efa tafiditra de afaka miverina miditra indray zany. Ka ao anatin'le izy zany dia misy contexte sy ny application, misy détail be da be zany ao anatin'le izy. Io zany matetika ho any ho toriteny zay hoe olona nianatra tsara mihitsy de manao zay, tsy voatery hoe olona nianatra be koa nefa ianao zay vao afaka manao zay, fa rehefa olona hoe mba manana niveau zany ianao afaka manao recherche de io zany no zavatra zay tokony ataon'ny mpitoriteny zany io le resaka momba ny hoe manao le exposé ty zany. De ao anatin'io ihany koa zany de mety misy mihitsy hatramin'ny étymologie le teny, inona ny teny dika teny fototra any am'zany, mampiasa version maromaro amin'ny baiboly, zay zany ny zavatra tokony atao. De ahoana ny fampiarana am'zany am'izao fiainana ankehitriny zao tokony ho hita ao anatin'le izy zany. De misy hermeneutika kely mihitsy, misy exégèse kely zay atao mihitsy, misy détaillana zavatra maromaro zany izay lazaina ao anatin'io le karazana toriteny io. Io any anisan'ny tsara indrindra zany ary efa mahatafavoaka an'io ny olona anankiray dia anisan'ny hoe efa mba tena somary high level na hoe somary avolenta zany zay toriteny zay. De anjarantsika zany no misafidy hoe inona ty karazana toriteny izay ho ataoko ity. Ny zavatra fahadimy dia misy lay antsoina hoe lay toriteny zany narratif na le hoe ianao zany miainga amina tantara ao anatin'ny baiboly. Ohatra hoe misy tantara anankiray ao anatin'ny baiboly zany hoe anany amin'ny testamenta taloha, ohatra hoe ny antsonan'ny Samoela ohatra, de misy narration zay ataon'ny baiboly de miainga am'zay. Ahoana ny fomba nahazahoan'ny Mose sy ny antso dia ao anatin'lay narration, anatin'lay tantara ao anatin'ny baiboly iny zany no maka ny point sy ny lesona zay atao. De ohatr'izay zany le izy misy zavatra mandeha eo de afaka mivadika ho karazana ohatran'ny hoe lasa n'le expository sermon teo koa zany ny narration rehefa tena hainao tsara zany le izy. Ohatra hoe miresaka momba ny za zao manao mikasika ny bokon'ny Josoa ray manontolo zany, Josoa toko voalohany, inona daholo ny zavatra rehetra voalaza ao manao ahoana de mivadika ohatran'ny lasa manao exposé an'le izy zany de ao koa maka amin'ny point sady mivadika somary lasa sady narration zany le izy no exposé ihany koa izay toriteny atao zay. De afaka idiranao tsirairay zany reo de tena mahafinaritra be koa raha vao mahay mampifandray an'ireo zavatra satria avolenta de manao recherche ianao de am'izay fotoana zay zany mipetraka tsara ny hafatra izay ataonao. De manaraka an'izay de misy koa ny antsoina hoe sermon biographique zany, miainga ndray zany amina biografia n'olona anankiray. De iza ohatra ny olona tena ankafizinao na hoe iza ny tena hitanao hoe olona manana biografia tsara de maka zany ianao ohatra hoe hiresaka momba ny biografia an'i Paoly azy zany de resahanao eo zany momba an'i Paoly sy ny tantarany sy ny fiovampony sy ny nanahoana izy de ao anatin'iny no maka ny application sy ny lesona zay ampita amin'ny olona mifanaraka am'le fanomanana zay natao tary hoe misy ny introduction, misy de azonao avadibadika eo zany izay fa hoe miainga amin'ny biografia ny Daniel, biografia ny Josoa, biografia ny Mose, biografia. Ianao zany mahita hoe iza no olona ao anatin'ny baiboly izay tianao hitondrana azy de tenenina amin'ny olona mihitsy androany isika zany de hiresaka de menao titre zany hoe i Paoly sy ny fiovampony, Mosesy sy ny fitariana. Tonga zany de misy zavatra
toa de miaraka eo le application ohatra hoe Joshua sy ny fandresena Daniel sy ny vavaka misy zavatra zany zay resahana toa de mifanaraka am'izay zay zany le hoe misy biografian'olona zany a de mifanaraka tsara amin'ny fiainan'le olona ny expérience zay nananany a manahoana ny karakterany a de reo am'izay zany no ampiasanao ampianarana fahamarinana fototra sy fampiarana ho an'ny olona zay mandre an'zany afatra izany de araka ny sosokevitra hita ato zany de hoe atao maninona raha atao Google Meet tsy haiko moa zany mety impossible an'izay fa mba mifandefa anona eo zany sika hoe ahoana ny anaovana azy raha sanatrika tapaka ty zavatra ty zany de mandeha zany ny mandeha hatrany zany tapaka an'le izy fa ny zavatra fahenina zany a de tsy inona izany a fa ny sermon zany a manaraka indray a ny antsoina hoe doctrine misy indray zany ny karazana toroteny zay doctrine fotsiny ny fiangonana rehetra de manana ny doctrineny hoe reto daholo ny doctrine de ohatr'izay zany le izy hoe raha ohatra ka doctrinal zany le toroteny zay ataonao ohatra hoe ny amin'ny inona zany misy be de hoe samy manana isan-karazany moa zany ny doctrineny fa ohatra hoe doctrine momban'ny hoe ny maty de resaka hoe ahoana tsara moa zany ny tomba n'ity de zay le doctrine hoe ahoana ny toetra ny maty zany ny planiny famonjena ny baiboly ahoana ny amin'ny mikasika ny andriamanitra telo zay iray ahoana ny mikasika ny de resahanao eo zany hoe inona ny doctrine de resaka fahamarinana resaka fampiarana ny toroteny rehetra zany de misy tokony misy an'izay hoe inona moa zany no ampiarin'ny olona reto mpivavaka ao aminao reto reto olona zay teny hity resahanao reto inona ny zavatra hoentiny mody tonga eo izy zany a vida de fenonao izy a de inona ny hoentiny mody fa tsy hoe vida le olona tonga eo mivoaka eo izy mbola vida ihany tsy hita hoe inona ny zavatra ndraiky tsisy ininona mihitsy zany tokony hoe zay le ary amin'ny any hoe reo olona zay tonga reo dia voatsindrona tampony mihitsy izy andray décision andray fiovana mihitsy na misy zavatra mila miova ma andray fanapahan-kevitra ohatra hoe ahoana ny mikasika ny famerena zay tokony an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitantanam-pananana ny vola amikarena ny ampafolony sy ny fanatitra mety hoe doctrine anankiray zay zavatra zay dia manapa-kevitra zany tena anohana ny asan'Andriamanitra am'izay manomboka izao tokony manana an'izay zany na ny antso ataonao azy hoe vonona ve ianao tena anokana zay tokony ho an'Andriamanitra rehefa mazava tsara aminy zany ny zavatra tianao resahana ao anatin'iny de misy zavatra miatraika zany any amin'ny fiainan'le olona rehefa avy eo zay zany le hoe miainga amina doctrine anankiray zany ianao de mitovitovy amin'io ihany no hoe sermon d'évangélisation zany na le hoe fanaovana mihitsy fitorinan'ny filazantsara misy indray zany tena hoe rehefa mitoriny filazantsara reny zany le fanao ny mpanao conférence de efa misy fiaingana hoe ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahony lanitra ny amin'ny batisa na ny batemy ny amin'ny de misy indray zany doctrine zay zany tsy haiko na fahafito zay na fahavalo doctrine indray zany de tena miresaka fotsiny indray zany tsy doctrine fa évangélisation azafady le manao fanaovana an'lay fitorinan'ny filazantsara de velabelarinao eo indray zany zay zavatra inon'ilay fiangonana na le fahamarinana anatin'ny baiboly moa zany fa tsy hoe zavatra inon'ilay fiangonana de iny indray zany no ampitanao amin'ny olona anaovanao évangélisation rehefa manao étude biblika ihany koa ianao de tia resaka momban'ny hoe doctrine ty zany hoe tetezinao tsirairay mihitsy doctrine na lay mitovitovy ihany ary izy ireo zany lay évangélisation mba andresy lahatra ny olona zany andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana zay zany no objectif ao anatin'le izy ka de ho tapaka tsy ho ela moa izy ty zany mety mbola hiverina io isika rehefa avy eo fa mino sy manantena fa voaraintsika aloha ary mbola ho fitinitsika tsara zany izy de hiditra amin'ny tapany faharoa isika zany rehefa avy eo
ia reo daholo indraytsika ia misaotra tompokony amin'ny fikarakarana rehetra. Maheno ve nareo? Maheno a? Maheno tsara pastor. Okay, elaza. De ny tapany faharoa zany, raha ohatra ka fitiantsika tsara zany a, de efa hitantsika teo zany a le hoe ny toriteny miainga amin'ny lohahevitra, zay le hoe misy topic, misy ny thématique, misy ny miainga amina thème zany a, misy ny manao exposé zany ianao am'le toriteny zay efa niresahako teo, inona mahasamy hafa azy am'ty le hoe textuel na hoe misy texte zay iaingana aty a. De hitantsika tao ihany koa zany hoe manao misy narration zany, de miainga am'izay zany tantara anaty baiboly anankiray zany a. De hitantsika teo ihany koa zany le hoe manao an'indray izy raha miaingana biographie, tantaran'olona anankiray, karakteran'olona anankiray, inona ny fampiarana an'izay a eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. De nyresahantsika teo ihany koa zany le hoe manao ahoana indray izy rehefa doctrine no resahana, de le toriteninao zany mifantoka amina doctrine hoe iresaka momba nyity andro any, iresaka momba n'izao andro any. Ny ahoana indray izy rehefa le hoe évangélisation zany no atao rehefa hitory ny filazantsara ianao a, de misy ifandraisany am'le doctrine tetsy ihany, satria somary mifantoka kokoa zany amin'ny le doctrine zany a, dia manamafy an'le olona zay efa ao anatin'lay, ohatra hoe ao anatin'ilay fiangonana, de amafisina satria mety misy mivoravoraka kely ny sasany, mety somary tsy mandeha amin'ny tokony ho izy le fampiaran'le doctrine, de misy doctrine spécifique zany hoe reto a tokony amafisina aloha, de anjaranao zany no mitondra an'izay eo anatin'lay lay congrégation anao. Fa raha ohatra indray zany izy ka le hoe la évangélisation, de somary manana but andresy lahatra ny hafa indray zany, anaiky an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny tenany manokana, tsy hoe hanaraka an'ilay fiangonana, fa anaiky an'i Jesosy zany a, ary resy lahatra n'ilay fahamarinana fototra. De zay no mahatonga ny tsika manao évangélisation zany a, de mifandraika am'ireo zavatra rehetrarehetra izay resahana ireo. De misy indray zany ny antsoina hoe motivational sermon, na hoe manome motivation, io zany reny zany izy sy ny zay zany zavatra tsy haiko na fahasivy zay a na fahafiry le hoe manome motivation ny olona zany, mi-encourager ny olona zany a, mi-inspirer ny olona. De io ihany koa zany a, de somary mifantoka kokoa amin'ny fitombona ara-panahin'ilay olona zay ao anatiny, mba hanana ny faharetana, hanana ny fanantenana, de motivena le olona. Inona zay mahatonga an'ireny le hoe misy motivational speech, lasa ohatran'ny somary teny anglais tompoko ny tonga, de ialana tsiny indrindra hoe menao motivation, famporisihana zany le olona, menao rispo le olona, menao courage le olona. De matetika zany le zay le nisy nanontany tamin'ny heriny hoe inona moa zany ny mahasamy hafa ny hoe mitory teny ianao sy hoe manao fampahirezana. Ny fampahirezana zany matetika de seka le motivational io, ohatran'ny hoe mena motivation ny olona. Le fanaontsika moa zany rehefa le folakandro faraparana iny ny fotoana, na le hoe ohatra hoe fiaraha-mivavaka zoma, fiaraha-mivavaka, de mitovy am'ilay toriteny karazana toriteny iny zany motivational. Fa misy koa zany le hoe devotional, fanaovana dévotion, zay zany a fahafolo, mitovitovy am'ilay motivation ty zany. Fa ny dévotion zany, ny devotional sermon zany dia somary miatraiky koa inona lay zavatra ilain'le olona ao anatiny, inona ny ilain'ny vahoaka zany, inona ny ilaindry zareo, very asa ve ny ankabeazan'ny olona. Tokony menao zany izy hoe aoka hiantehatra tsara amin'Andriamanitra ianao, izao daholo, mila mahatsapa zany izy hoe réconforter zany, miala eo, inona ny ohatra hoe misy marary ve eo a, de menao zany hoe mba misy méditation na hoe pastoral sermon koa no filaza azy zany, méditation zany izay ataonao anatin'le izy. Ohatra hoe mamangy olona ianao, dia karazana ohatran'ny hoe devotional zany le ataonao, karazana méditation zany mba hahatonga azy hiantehatra amin'Andriamanitra. Zay zany
karazany anankiroa samihafa mitovitovy fa misy mahasamihafa azy kely zany fa ianao no mahalala hoe zao ny karazany ity. Ianao zany tsy hiteny amin'ny olona hoe ity toriteny zay ataoko ity moa zany dia tsy manao ohatr'izay hoe biografia na eny mety misy zavatra eny azo tenenina zany fa hiresaka mombana karaktera anankiray. Androany isika de resaka ny doctrine momba ny Andriamanitra telo izay renina ny trinité ohatra zany zay resahako zay. De anjaranao manadiady an'izay rehetrarehetra izay fa misy zany le hoe ty raha ny méditation zany na le pastoral sermon ty sermon pastoral ty na le resantsika teo hoe motivation teo de mety ho 10 minitra mety ho 10 minitra de efa vita. Tsy voatery manao zavatra be ianao fa maka andiny anankiray de manazava mety any anatina fahoriana de manao an'izay karazana méditation zay mialohan'ny hanomboka fivoriana anankiray de manao an'le méditation ianao zany arakarak'izay zavatra ilaina eo. Zay zany mahasamy hafa le izy hoe mety ho fohifohy kokoa mety tsy voatery de ianao zany tokony ihany koa zany ny mpitory-teny anankiray manana méditation kely be deaibe mihitsy izy manana méditation kely be deaibe. Ny antsika moa zany misy an'ireny fiambenana maraina ireny de efa karazana méditation satria misy toko sy andiny indray de hazavainy kely eo le izy, toko sy andiny indray de misy fanazavana misy na mofinaina zany na misy koa ataon'ny sasany hoe vatsy inona ihany koa mba filazan'ireny le ohatran'ny karazana méditation na fanaovana méditation kely boky kely rafitra mandritra ny taona mandritra ny 3 volana reny zany de efa mety daholo reny rehetrarehetra reny fa isika zany mila manana ny antsika manokana isa maraina ianao de tokony mba manana kely hoe inona le izy ny mpitory-teny zany zay resahako zay mandritra ny de rehefa tonga zany hoe toronao ny anao zavatra ny misy olona tsy tonga tampoka raha ohatra zany ka tena mpitory-teny na olona niofana dia isika zany tsy tokony hoe inona no resahako eto fa ianao efa manana note efa manana zavatra kely na tabletinao na telefonanao efa misy zavatra kely de avadika anao fotsiny le izy ny azy zany efa misy ato anatin'ny ty misy ato anatin'ny ty misy ato anatin'ny ty misy de mijery am'ireny fotsiny rehefa hoe tory de vao miteny ny olona zany tena tsisy ihany fa afaka manao ohatr'izao ve ianao ve afaka manao le izy efa ao anatin'ny domaine anao raha teo de ao anatin'ny notiko zany efa feno be deaibe mihitsy de ato fotsiny maka rehefa aveo inona daholo ny zavatra ho resahako ao anatin'izy efa feno ny azy zany ao de ao ny lisitra ny olona hoentina mbavaka ao sy ny sisa de zay zany mahatonga le izy hoe mila manomana vao misy zavatra ianao zany ny karazana méditation ny karazana inona le resantsika teo le hoe motivation zany dia hitanao tampoka eny amin'ny fiainana eny hoe ohatran'izao de mila motivena amin'ity ny olona reo lay zavatra rehetra ataoko ao anatin'ny page reo zany de tena misaotra amin'ny tompo mihitsy to de omeny milatsaka le izy ny olona rehetra zany raha vao miditra eny amin'ny ohatra hoe samy miditra ao an-tsena fa ny anahy tonga de zavatra ara-panahy no hitako eny hoe tena zao mety amin'ity samy miditra ao anaty efitrano fa ny olona anankiray tonga de hafa mihitsy ny hoe ianao zany tsy mahita an'izay zavatra hitan'ny olona ianao fa mahita zavatra extraordinaire tonga eto ianao miditra eto ianao de hoe tonga de misy lesona ty tonga de eo no eo ihany de hoe tonga de manao video eto tsika fa ilain'ny olona ty zavatra ty himotivena azy hanaovantsika méditation de tonga de manao an'le izy zany fanahy zany no mitarika any am'izay zavatra zay de eny amin'ny toerana rehetra naizanaisa zany de saika ohatr'izay daholo zany ny fomba mizara expérience zany resahako zany hoe mila manana zavatra atolotra foana ianao any amin'ny toerana rehetra ary zay raha teo moa zany ny hidirantsika am'le illustration rehefa aveo fa eto zany le hoe mila mahay tsara manavaka an'izay sy mitondra an'izay any amin'ny fanomanana dia tsy haiko na fa 1 zao sa fahafiry de misy zany indray le ataonao hoe prophétique serment prophétique rehefa io indray zany de miainga amina faminaniana matetika moa zany livre prophétique de ny bokin'ny Daniel sy ny apokalypsy reo zany tena hoe tena prophétie mihitsy sady misy akolo lehibe amin'ny fiainantsika ankehitriny misy olona aza manangana fiangonana amin'ny alalan'ny boky am'ireo mihitsy fotsiny no ataony de manangana fiangonana izy fa tsy idirantsika lala zay fa le tiako resahana de hoe mila mahafehy tsara zany ny prophétie biblika ihany koa ny mpitory-teny ka hiresaka momba ny hoe androany tsika de resaka momba ny inona moa no lazain'ny Daniel toko 2 satria
io zany tonga de prophesie ray manontolo hatramin'izao fotoana itenenantsika izao. Dia mijery koa any amin'ny apokalypsy ahoana marina moa zany mipetraka an'ity prophesie, ny amin'ny fiaviana fanondroany, ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty, misy prophesie zany ahoana ny amin'ny Jerosalema vaovao sy ny arivo-taona sy ny sisa. Mila voafehinao le izy fa raha tsy zany dia le zavatra nampianarina anao ny mpitoro teny zany de tokony manao fikarohana fantaro ny zavatra rehetra. Ny ahy zany tena tiako be mihitsy ny olona hoe tsy voafeho anaty box hoe inona hoe nenay de nenay ihany, fa mila mandeha mihitsy izy hoe ahoana tetezo mihitsy jereo mihitsy vakio inona lazain'ny témoin de Jéhovah, inona lazain'ny mormon, inona lazain'ny ny Jesosy mamonjy, inona lazainy raha tsy zany anao tsy manana zavatra ho resana fa de faly fotsiny diso ny an'ireny ne ty tsy fa rehefa hitanao anaovanao recherche tsirairay ny olona de hitanao mihitsy hoe tena misy vadisoana goavana ty ka ty lalana zay izorana manomboka eto. Zay zany mila hay ihany koa zay fantaro ny zavatra rehetra aloha satria tsika mitady famonjena fa tsy hoe nenay moa efa ty ihany ka de tena eo fotsiny na hoe izay efa ohatra zany hoe izay efa adventiste ka tsy mila nenizaniza ntsony fa misy zavatra be deaibe sady azonao ianarana. Ahoana ny filaza musulman am'ty, inona mahatonga musulman ana ohatran'izao de ianaranao zany ny silamo sy ny sisa ao anatin'izay. De iny zany miankina amin'ny fahasotoana sy ny anina mba hitanao zany hoe ahoana ny itondrahanao ny fampianaranao koa manoloana ny olona zay miaino fa tsy mijanona fotsiny satria tsika rehetra reo zany mety hoe mpitarika daholo isika ao anatin'izao miofana izao. De zay zany mila fantarina tsara hoe inona lay prophesia mety misy ihany koa zany ny hoe misy révélation zay ataon'Andriamanitra de ny prophesie ihany koa ahoana mikasika amin'ny profeta zany ireo mpaminanin'Andriamanitra satria efa be mpaminany sandoka loatra koa zao de milaza azo mpaminany daholo ny rehetra fa misy ihany koa ahoana ny tena ahafantarana hoe profeta ty olona ty sy ny sisa. Fa matetika moa zany ho ahy le lazaiko teo hoe lay Daniela sy apokalypsa ty raha ho atsika zany no tena tokony fehezin'ny fiangonana rehetra. Be deaibe ny tsy mahafehan'ny faminaniany bokin'ny Daniela, tsy mahafehan'ny apokalypsy de ilaina zany manao an'izay mba manao an'izay ihany koa zany amin'ny fotoana io zany sady azo atao exposé io azo atao io narration io azo atao be deaibe zany ny azonao atao amin'ireo profia afaka ampifandraisina ihany koa ny karazana toroteny fa tsy hoe androany de resaka momban'ny prophesie de zay fotsiny fa mba ataonao eo zany ny ingrédient rehetra mifanaraka am'izay. De misy ihany koa zany lay antsointsika hoe occasionnel, misy zany sermon occasionnel na le antsointsika hoe rehefa misy occasion spéciale occasion zany ohatra hoe ny volana marsa dia ny ohatra hoe valo marsa zany zao de zay manakaikikaiky any valo marsa iny zany ka misy ny fiangonana dia de mifanaraka am'le occasion zany hoe momba ny vehivavy zany resana de mba maka personnage biblique anankiray ianao vehivavy mety ohatra hoe Rahaba, mety ohatra hoe Marie Magdalena, mety ohatra hoe ohatra koa zany hoe tonga ny krismasy zany de mety hoe mba mifanatsoe krismasy de zay tonga anao krismasy fa mba miresaka zavatra mitovy am'izay zany le hoe misy occasion momba mipaka na de tsy fantanao aza ny daty sy ny any hoe tena io marina ve tena ahoana ina de mba tokony mahafehy zany ianao hoe satria mifanaraka am'izay le izy dia tokony zay inona zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina resaka fifidiana élection ve zao resaka politika de mba mijery eo zany ianao hoe inona mifanaraka am'le occasion zany de mba lasa intéressant le toroteny izay ataonao am'izay fotoana izay de afaka mijery an'ireny rehetrarehetra reny zany ianao eny amin'ny fiainana eny hoe olona maharaka koa ianao efa ao anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia zao de mila maharaka mety hoe resaka mariazy sy fanambadiana resaka fahafatesana sy fahoriana reny rehetrarehetra reny zany le hoe misy occasion de mifanaraka am'zay zany ny toroteny mifanaraka am'le filan'le olona amin'iny toe-javatra izay mitranga iny zany dia mila resahanao zany zay zavatra izay. Tsy haiko na fahafilotsika izao fa misy zany lay antsoina ihany koa hoe occasion le niresahako teo de misy zany lay antsondry zareo koa hoe serment missionnaire. Io ndray zany de tena hoe motivation an'ny olona amin'izany hoe mifantoka mihitsy zany
amin'ny famporosiana ny olona mba handeha hanao mission hoe mandehana ianareo de miresaka tena hoe lay olona mihitsy hoe personnel zany tena resy lahatra hoe tena tokony manaparika ny filazantsara, tokony mandeha mitory ny filazantsara de mandeha mivoaka any ivelany mihitsy zany ianao manao missionnaire, mandeha manao iraka fanoratena lalina de miresaka am'izay tontolo ao zany hoe manana mission isika de amporosiana ny olona mba hanao an'izay mission zay fa de anaovanao toriteny zany ny olona hoe ohatran'ny olona mipetraka be ato am-piangonana fotsiny ny olona de tezaina ohatran'ny zazakely ohatran'ny lasa reny hospice na fitezana be antitra ireny zay efa ho faty tsy ho ela ny fiangonana satria moa aty ivelany zany de ohatra lasa fitezana lasa lazainjareo hoe lasa babysitting le olon-dehibe ao fotsiny no atao de mampahery atoerana tsisy manao mission ny olona tsisy mandeha mivoaka ny olona de ianao zany mila mitondra hafatra seriana hafatra hoe andao aninona hivoaka andao isika andeha andao isika hiasa mampitombo ny ambandeha zay raha teo moa zany mission ny fiangonana de encouragena ny olona mba handeha am'izay rehetrarehetra izay ka mila fantatrao tsara zany hoe manao an'izay évangélisation any ivelan'izay de rehefa mandeha makany zany ianao de manao étude biblique zay le nresantsika teo hoe mitondra lay toriteny momba ny doctrine ianao na mitoriteny momba ny évangélisation teo zany de hoentinao tsirairay ohatr'izay zany lay afatra izay mampiova ny olona ka hatonga azy anara-dian'i Jesosy Kristy sy anaiky an'i Kristy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana de reo zany ny karazana toriteny mino fa maro ny zavatra voaraintsika zany tao anatin'le izy somary bazy ihany fa anjaranao indray manitatra anjaranao indray zany no mahafantatra hoe inona ihany koa no tokom-bola ho ampita ao anatin'ny toriteny izay ataonao de rehefa miresaka zany hoe ny fanaingoana n'le toriteny hoe io zany zao zay zany zao le base zay iny zany zao le vatan'le izy iny de ianao am'izay zany manaingo an'le izy ianao am'izay zany mampita an'le izy amin'ny fomba rehetra ho an'ny olona izay manaraka ny toriteninao de eo no ilanan'le hoe mety tsara ve ny fanazavana zay ataonao voatrandraka tsara ve ny hevitra rehetra ao anatin'ity toriteny ity mipetrapetraka tsara ve ny fil d'idée ianao zany fa tsy hoe niresaka an'ity ianao de taitra be ianao de lasa miresaka zavatra hafa indray tongeto indray anao de miresaka zavatra hafa indray tongeto indray anao de miresaka zavatra hafa de tsy miverina ao anatin'le lalana tsony na ny olona aza very miparitaka daholo hoe inona ary niraisinanao de inona hoe niresahany teo tonga any an-trano le olona antany inona ny zavatra niresahana tany tsisy zavatra azony le izy de zay zany no hoe na ny olona ao an-tranonao aza tokony hoe mba hampanaovanao manao test ny tenanao zany mba raisinao toy ny zavatra resahako androany de mba antanio ny ankizy antanio ny olona ao an-trano hoe inona de eo zany ianao hoe manatsara ny toriteninao zany ianao hoe raha zay zany ny zavatra niresahany ray tena mba nipetraka tsara kosa le izy teo mba manao test ny tenanao zany ianao fa tsy hoe manao mandeha ny toriteny de tsisy évaluation mihitsy le izy nanao an'izany mety ny vadinao mety ny ankizy ao an-trano de za matetika manontany ny ankizy manontany madamo hoe inona voray teo nanao ahoana ny zavatra teo voaray teo de mety hoe zany efa toriteny efa natao mipahapah tamin'ny ihany zany de lasa azo zany le izy hoe mba mahatadidy an'izay zany ny olona hoe raha mandeha mody izy de nisy zavatra izay niraisiny teo tamin'ny explication ao ihany koa ny illustration anao zany io le nresaka hoe haingona amin'ny illustration tsara indrindra zany de ilay zavatra zay iainanao zay zavatra ny témoignagenao manokana reny zany ny tena illustration tsara ny mpitoriteny efa somary hoe efa manana traikefa zany izy sy zatra miteny masom-bahoaka ny illustration zany dia miainga amin'ilay zavatra ny ainany ny zavatra nataony ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainany na hoe tamin'ny herinandro iny na teo zay zany ohatrany hoe karazana témoignage izy fa andraisany lesona zay zany ny illustration tsara indrindra
be dia be mantsy manao illustration dia efa niteneniko kely tamin'ny heriny hoe ny amin'ny ny amin'ny hazakazaky ny sokatra sy ny bitro ohatra dia tantara angano eo zany izy na dessin animé reny zany no tena mbola hoe niveau ery zany na misy koa zany hoe tantarana zavatra nivakivakiana tany amin'ny boky tany dia hoentiny hoe be dia be manao tantara zany izay zavatra tsy misy akory. Misy zany hoe tantara ho an'ny ankizy tony misy fa na ny ankizy koa aza efa tsy zarina ampianarina hoe tantara tsy nisy le izy fa na nisy aza tokony hoe tantara velona zany andraisana lesona dia mety mamaky tantara ihany ianao na mitantara zavatra misy tantara zany izay ataonao any anatin'ny illustration anao any zany fa tsy reny zany no tena base izy metetika koa ny olona vao miainga dia tonga dia manao tantara zany mety misy mahatsara azy ihany kanefa raha ohatra ka hoe tsy mifantoka tsara amin'ilay lohahevitra sy ny hoe inona le zavatra ampiarina sy ny fa hoe natao ampimeny olona fotsiny le tantaranao dia tsy zay koa zany le tanjona fa hoe na misy aza zay hoe somary misy indraindray koa zany mpitoroteny mila manana zay sens de l'humour zay hoe mba misy zavatra kely manaitra kely any anatiny any mba mampimeny olona kely fa tsy hoe mandritra le toroteny hoe tapatsinay foana satria tantaranao zavatra eo mo mamorona eo dia be filaza be dia lasa any fotsiny nobahana ao anatin'le izy fa lasa atsikana zany fa ianao mety misy zavatra mampimeny iny koa zany arandray koa zany zay le hoe hiatirenao ny attention ny olona ampifantoka ny olona ao anatin'ny toroteninao ka na adindray aza ny olona dia tsy leo fa mbola hoe inona indray manaraka dia ahoana indray dia inona indray ohatran'ny hoe mbola te hiaino zavatra zany dia rehefa tapitra le izy adindray sy fefany ianao mbola teo ihany efa jerenao ny olona mbola tsisy miala mihitsy dia zay koa zany no ahafantarana hoe somary au niveau ny mpitoroteny anankiray vao mahazona ny attention ny olona mihoatra ny adindray ianao na adindray dia fa tsy ny olona rehetra mahavita an'izay fa mila zavatra be dia be zany mba hahafahanao mihazona an'izay attention ny olona zany rehefa any anaty conférence zany any anaty conférence hoe mba hahatonga ny olona hiverina indray raha ampitso mba hahatonga ny olona tena motive miaina tsy te hiala mihitsy efa dia mifarana zany fa lany moka fotsiny ny akalamanjana ny sasany mangatsiaka mivivy mbola te hiaino foana dia hoe zay zany no ahafantarana hoe voafehanao zany le zavatra zay ampita amin'ny olona ary motive ny olona tena hoe misy zavatra voarainy mihitsy eo matetika aza le rehefa any anatina conférence dia le samy olona le ao anaty fiangonana indray lava loatra izy ny olona aza tsisy miteny le olona le liana ery ny tena anaovana izy fa tsy le mambina ny fiangonana na le mpivavaka fa le olona ery aza tena vao liana ianao zany mahafantatra tena liana zany izy mifantoka zany io zay fa raha vao ny olona zay na ny mpitoroteny zany mahita hoe ny olona efa distrait ao anaty fiangonana efa miresadresaka efa mijery famantaranandro foana dia tokony efa mba mialatsiny hoe tokony efa kopy ianao zany efa tokony janona zany na hoe tokony efa hifarana zany dia rehefa miteny zany hoe hamaranako azy na hoe amitinako an'izany dia tonga dia mamitina na mamarana fa be dia be mpitoroteny hoe ka farany zany dia mandeha indray le izy dia misy conclusion indimy zay vao tapitra le izy hamaranako azy zany ity ny famitinana sasatra misy famarana sy famitinana ao anatin'le toroteny dia mila fantarina ihany koa hoe taiza ianao no nanomboka dia aiza ianao no mifarana ny ahafantarana ny olona tsy nanomana dia tsy hitany hoe aiza izy no nanomboka dia aiza izy no hamarana le toroteny fa ohatrany te hamarana zany izy nefa tsy mahazo antoka misy zavatra tsy ao anaty préparation teneniny eo daholo dia farany lasa lava be le izy dia isaky ny heno anao zany ny olona hieno an'ireo mpitoroteny dia zavatra lava ranjanana dia ohatrany hoe misy mideran'ilay amin'izao koa zany ny attention ny olona rehefa hitanao hoe miankina amin'ilay audience anao zany rehefa hitanao hoe efa somary reradraraka ny olona ao am-piangonana be tanora sy ny ankizy ihany koa tsy dia tena mifantoka be hoe adiny ela be izy tazominao eo foana dia fantarinao zany tena tokony eo amin'ny 20 minitra eo ihany manao an'ity tokony eo amin'ny 30 minitra eo tsy tokony mihoatra be zany io zany tsy dia tena misy lalàna hoe zao fa mpitoroteny tokony mahafantatra foana hoe arakaraky ny kapasité anao zany hiazonanao ny attention ny olona no hitanao hoe lava loatra raha 45 zany 30 minutes aloha aza kelikely tsaratsara mipetrapetraka mihitsy ny zavatra rehetra misy raisiny toy izay hoe lava be dia
ny olona azy efa kamo sonoana sy manoka ny sasany efa matory efa mirarakivy be fotsiny eo anaty fiangonana eo ambony dabilio mbola toizanao ihany le izy de mila fantarina daholo zany rehetrarehetra zany hoe karazan'olona manahoana moa reto olona zay mieno areto de misy indray nefa tena tian'le izy hoe efa io fotsiny sy mba alehany ihany de aleo mba ho lava tsara mihitsy le izy fa tsy azo araotra sy tsy mitovy daholo ny olona fa kelikely tsaratsara mipetrapetraka zavatra izay atolotra ao anatin'izay ireo zany ny karazana toriteny sy ny tsy haiko raha mbola misy tapany fahatelo ty ahoana ny famoahana azy eny amasom-bahoaka satria miankina amin'iny koa ny zavatra rehetra fa tonga de ataoko ihany ny fampidirana kelyny an'izay mialohan'izay manana question zany amintsika reto satria mety misy manaraka ihany koa zany araka ny teny teo hoe mety misy manana question zany any ambadika any de azonareo alefa eo ny question de raha ohatra misy manaraka amina directa hafa any ka manana question le olona dia sy voalefany eo de mba sorato kely eto amin'ny chat eto na amin'ny teny isika misy mimetraka fantahina ohatr'izao de valitsika le izy ka ny fomba famoahana azy zany iny ihany koa zany ny tena zava-dehibe iny be dehibe no tsara be ny toriteny nanomana tsara le olona fa ny fomba famoahanao an'le izy rehefa avy eo am'izay iny koa zany mampisy différence ny différence ampitoroteny zany de any am'le hoe art de s'exprimer zany hoe teny am'izay anao zany zao le articulation anao ny temps de voix anao ny dynamisme anao ny motivation anao hitondra an'le izy zay indray zany zavatra hafa indray zay hoe tena mpitoroteny izay tsy voatery hoe mihazakazaka be ran'ny alina tsy voatery hoe vazavaza be anao fa hitanao mihitsy hoe tena mikapte mihitsy zany zavatra resahan'ity olona ty zany de iny zany le hoe efa miteny rery any ianao manao répétition eny fitaratra rery any ianao de ataonao mihitsy le izy ohatra zao ny fomba famoahako an'ity fa io zany raha hoe mamaky fotsiny ianao de ambony fandrina eo ambony seza no hoe amoaka toriteny fa tsy nitsangana ianao tsy nanao anina kely teny amin'ny fitaratra ianao tsy niteny rery ianao teny amin'ny toerana hafa tany na ao amin'ny salon anao na ianao rery any anaty birao ao zany mila miteny rery mihitsy io vao mety ny famoahana toriteny hoe zao mihitsy ny amoahako an'ity eto ny fahaizana fanaovana tsenjery an'le zavatra resahanao sy ny hoe rehefa inona ahako mijery kely atao amin'ny note de inona indray any makeny amin'ny olona ahoana ny fihetsika tokony ataoko ao anatin'ity anaovana entraînement zany ohatrany zavatra rehetra ny toriteny ianao zany ho an'ny mpihira zany na de mpihira tena enjana takany za zao mijery an'ireo hoe ndao mba hijerina mpihira any am'izao tontolo zany hoe le mpihira rehetra reo hoe mijery hoe hanao spectacle ny tarika rosy de manao répétition mihitsy na de hira efa fanao azy io de manao répétition zay daholo zany nafantariny hoe matianina koa le izy anao hira ry njakatiana manao répétition hira ny zay mihira rehetrarehetra zany fa reo moa zany ohatrany hoe mba fantatra eo amin'ny génération de hoe misy répétition zay atao zany mihira ny choral na de hira efa hay foana azy io de averina indray rehefa hira ny choral de ohatr'izay koa ny toriteny ka ny toriteny zany rehefa hanao toriteny ao de manao répétition zany fa tsy vita fotsiny hoe eto ampamaky vakina eto de mety io tsy fa tena manao répétition indroa intelo mihitsy ianao zany mahatrany semaine de zay ianao vao mivoaka am'lay fomba amoahana azy iny zany hoe zao am'izay hoe anjarako ny toriteny fa raha tsy zany eo de mivarahotsana be tsemboka be mbola tsy miakatra inao de fa manoatra zao daholo ny tananao rehetrarehetra ny lohalika anao mangovingovotra daholo fa raha vao ampy tsara ny répétition de manana an'ilay hoe fahazahoana antoka ianao zany de manana assurance tsara zany ianao hoe efa nataoko répétition ty zavatra ty rehefa mitoriteny amin'ny teny anglais moa zany matetika rehefa miteny gasy zany de mety hoe indray mandeha indroa ianao de efa mety fa rehefa miteny anglais indray na teny frantsay zany satria le izy tsy hoe tena languenao maternel zany dia tsy maintsy mandeha mandritra ny herinandro ianao zany manao répétition mamaky ianao de ilaina zany zay zavatra zay de zay vao tafavoaka satria na mamerina azy ianao rehefa tsy aminao le izy le hoe tsy teninao le izy de lasa misy zavatra mipaky na misy mipanika tampoka ianao zany na hoe very tampoka ianao de aiza moa zany tokony andeha zany zao raha sanatsika very eto inona ny tokony resahana eto de miaraka fanamasinana ka ny famoahana toriteny zany lay miantefa any amin'olona any amin'ny fony sy ny saina iny ny tena zava-dehibe raha lasa anabavy-malala de miezah mba tena amoaka le izy araka ny tokony ho izy fa tsy malebemy zany
rehefa hoe tena torio mihitsy amin'ny feo avo dia anjaranao ny hoe hatreto ny temps de voix, hatreto ny iny moa zany mbola fianarana anankiray hafa. Misy question ve tompoko? Satria efa mifarana zany tsy manana afa-tsy 10 minitra antsika, raha tsisy moa zany dia faranantsika hatreo ny fiofanana. So dia misy manana fanontaniana, nisy an'ireo sasany izay niditra teto moa zany tamin'ny hery nanana fanontaniana dia hozy aho hoe tsy haiko ny voavalon'izay ihany le izy nananakory, fa mino aho zany fa voaraintsika ireo afatra ireo. Misy fanamariana ve na fanontaniana afaka sokafana ny micro dia mba miteny kely zany isika fa efa mifarana ihany zao fiofanantsika izao. Eny ary tompoko, satria tsisy zany ny fanontaniana na fanamariana dia misy hoe afaka mahazo rediffusion ve tompoko zay ny fanontaniana sa efa nisy division ny part 1 sy ny part 2 ve tompoko misy mametraka fa tsy haiko mola anao record. Za zany niezaka saika anao record teo fa hoe raha vao tsy zany host dia tsy afaka manao an'le izy ahako. Tsy haiko na nisy nanao record ihany ty zavatra ty misy mandeha direct ihany koa ve raha lazo any ambadika any dia tsy haiko na izy no afaka mamaly an'izay zavatra izay. Mamaly kely an'izay pasteur azafady. Ialana tsiny indrindra fa ny tamin'ny heriny mbola tsy afaka natao ny record, nanao ihany fa somary nisy olana kely ny partie voalohany zany, fa ny partie faharoa ty no niezako natao record dia ananako ato ny record dia afaka alefako any amin'ny pasteur raha ohatra hoe pasteur no manaparitaka anazy amin'izay mety mila rehefa avy eo raha ohatra ka. Misaotra indrindra raha zoa zay zany ny mivaly zay fanontanianao zay, fa ny tamin'ny heriny zany tsy vitantsika ny record lisy. Ezahako ihany zany anao video anankiray hafa mihitsy amin'reto zavatra anankiroa reto dia alefantsika partagenao ao anatin'ny page zany sy ny sisa mba hahazahoana azy, na hoe ho anareo zay mila fotsiny dia alefako aminareo izy voatery ho partagena amin'ny olona rehetra zany, satria mety tsy ny olona rehetra koa mila an'le izy dia ho antsika zay mila fotsiny no miresaka amiko zany dia ataoko ihany le video zany amin'ny fomba tsotra arak'izay azo atao dia zaraina amintsika zany zay video momba n'ilay tamin'ny heriny sy tamin'ity androany ity. Le androany moa zany efa zay misy zay. Dia misaotra indrindra tompony amin'ny lafiny teknika sy ny fikirakirana rehetra. Efa misy amin'ny YouTube zany ity ary mijanona amin'ny FB ihany koa izay saorana manokana moa zany rahalahy Fiazoany amin'izay zavatra izay. Ny fiofanana zany dia misy maro lafy arakarak'izay thème tiantsika resahana, fa tamin'ity zany zao resaka momba ny fitoriteny fa afaka miresaka zavatra be dia be mihitsy isika amin'izay mba kely ananana zany sy nenarana dia zaraina amin'ny hafa. Zay zany mahatonga an'izao zavatra zao. Dia misaotra ny ery zareo any Allemagne moa zany sy ny rahalahy Joasy, rahalahy Jonathan zay mi-host an'izao zavatra izao dia afaka mivelatra amin'ny zavatra be dia be zany. Tsika ihany koa manana docteur eto dia afaka miresaka momba amin'ny fahasalamana fotsiny isika ndao dia manao zavatra ohatran'izao ihany koa zany mba ho an'ny olona, satria izay moa zany no hoe arakarak'izay domaine antsika zany no atao dia mba mizara zavatra tsara ho an'ny hafa zany ny anton'izany rehetrarehetra izany. Eny ary dia mifarana hatreo zany aloha ny fiofanantsika amin'ity anio ity. Ny tompo ny tahanareo manokana, misaotra ny amin'ny faharetana, misaotra ny amin'ny lafiny teknika isan-karazany, misaotra ny amin'ny fanatrehana. Misy miaraba manokana ny rahalahy Liva ihany koa moa zany izay miaraka amintsika eto, promotion ngambany tany amin'ny lycée. Misaotra indrindra ny amin'ny fahalala-tsainao rahalahy dia afaka manatrika an'izao fiofanana izao. Ny tompo ny tahanao manokana mba ahomby amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny toerana izay nametrahan'ny tompo ihany koa. Andeha isika hiaraka hivavaka hamarana izao fotoana izao. Hivavaka tsika ray masina tsara indray izay any an-danitra amin'izao ora sy fotoana izao dia afaka niofana teto indray izahay. Ny angatahako aminao dia hita manokana izay rehetra hitory teny ianao ary me fahazavan-tsaina, fahalalana avy amin'ny fanahy masina
mba hahafahana mitrandraka sy mampita amin'ny fahombiazana ny hafatra rehetra avy aminao. Dia mitahi tompo malala reto rahalahy ny anabavy rehetra izay manaraka an'izany formation izany ka dia hitondra vokatsoa eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny olona izay miaino ary eo amin'ny fiainanay rehetra anie izao fiofanana izay noentina izao. Arovy izay mandritra ny ambony tontolo andro ary ny fiainanay rehetra dia apetraka eo ampelantananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary Mankasitraka indrindra pastorana amin'ny fanana vaovao ny isanandro. Okay. Ny tombony ampitombotra ny talenta sy ny fahalalana rehetra ihany koa dia rahasoa ny fianakaviana sy ny mibeko rehetra. Rahasoa antsika rehetra. Rahasoa indrindra. Tao ary eny ary